Et après, on va expliquer. Je lis en français, au nom de Jésus. Louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Tape en vouloir. Attends, j'explique un peu. Les psaumes 107 se divisent en 5 parties. Il y a 4 parties qui servent de boussole, nord, sud, est, ouest. Et il y a la conclusion. On va beaucoup parler des 4 parties. Nord, sud, est, ouest, les boussoles, Amsalam 107. C'est une conclusion à verre ça tika fara. Première partie, verset 5. La première partie commence au verset 4. Avant, il a juste parlé d'est, ouest, nord et sud. Donc on va commencer par l'est, 4. Verset 4. Ils erraient dans le désert, en chemin dans les lieux arides, sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de faim et de soif, leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leur angoisse. Il les a conduits par un chemin. Il les a conduits. Leur âme était abattue dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Il les a conduits par un chemin bien droit pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a désaltéré et les a assoiffés, il a comblé de bien les affamés. C'est ça, Nest. Nisannatreo ny tapany voalohany niesta amin'ny psaume 107. Tapany faharoa manomboka amin'ny andininy fahafolo. Verset 10. Ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre la parole de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il a humilié leur cœur par la souffrance. Ils trébuchaient et personne ne les secourait. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il a arraché leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Car il a mis les portes de bronze en pièces et il a brisé les verrous en fer. Tapan fatel, andin fafit en befoul. Troisième partie, verset 17. Les fous par leur conduite, coupables par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils avaient en horreur toute nourriture et touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et les a délivrés de leur angoisse. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils racontent quelle est la façon d'agir, quelle est sa façon d'agir avec des cris de joie. Tapany faefatra farany am'le boussole. Andininy 23. Quatrième partie. Ceux qui étaient partis en mer sur leur bateau et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en haute mer. D'un mot, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Ils montaient vers le ciel, ils descendaient dans l'abîme, ils étaient angoissés face au danger. Saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, a ramené le calme, et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les a conduits au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'il proclame sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'il les célèbre dans la réunion des anciens. Tapitra ni boussole anak'efatra. Conclusion, andiny fatelopitelopolo.
Il change les fleuves en déserts, les sources d'eau en zones arides, les pays fertiles et les pays en pays salés, à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change les déserts en étangs, la terre aride en source d'eau. Il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent les champs, plantent les vignes et ils récoltent les fruits. Il les bénit. Ils deviennent très nombreux. Il ne fait pas diminuer leur bétail. D'autres sont diminués et humiliés par l'oppression, le malheur et le tourment. Dieu déverse le mépris sur les grands et les fait errer dans des déserts sans chemin. Mais il délivre le pauvre de sa misère. Il rend les familles aussi nombreuses que des troupeaux. Les hommes droits les voient et se réjouissent, tandis que toute injustice est réduite au silence. Que celui qui est sage observe cela, et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Zay conclusion farany zay ny afatra ho anao androany. Ianao zay manam-pahendrena aoka ianao andinika an'izany rehetrarehetra zany. Raha manam-pahendrena ianao, raha te hanam-pahendrena ianao mihaino an'izao toriteny zao dia dinio zany rehetrarehetra zany. Et sois attentif aux bontés de l'Éternel. Jereo hoe ohatry ny ahoana ny atsara an'Andriamanitra. Ohatry ny ahoana ny atsara ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra. Jaona voalohany toko voalohany andiny voalohany. La parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu, en totalité, dans les psaumes 119, c'est Dieu. Rehefa mamaky an'io ianao dia tahaka miresaka amin'Andriamanitra face à face. Raha nisy ny olona niresaka tamin'Andriamanitra face à face ankoatran'i Jesosy dia Mosesy. Jereo ny fiainany. Izay nikitikitika anazy, nataon'Andriamanitra boka nampaminany ary. Naraita-po aminy ary. Boka. Na Pharaon farak'izay malaza be tahaka n'inona arany a. Na hiatrin'Andriamanitra teo anatrehany. Ozy izy any amin'ny andiny toko fahatelo amby telopolo andro sy izy hoe je fais grâce à qui je veux faire grâce. Enao ve mba maniry ho anaovan'Andriamanitra an'izany grâce. Que celui qui est sage observe cela, qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Jereo ny atsara an'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Matetika isika rehefa débossolé dia satria masontsika variana mijery loatra an'ilay problème eo amin'ny fiainantsika. Androany Andriamanitra dia mijery hoe miteny aminao hoe jereo ny atsarany. Mbola salama ianao. Mbola tsy maty ianao. Mbola maheno tenin'Andriamanitra ianao. Jereo ny atsaran'Andriamanitra. Mbola mianatra zavatra vaovao indray ianao androany. Mbola mahazo révélation indray ianao ny tenin'Andriamanitra rery ihany ny solution amin'io problème anao be dia be tsy akijanon'io. Vakio le teny, tsakotsakoi le teny, dinio le teny, ampiaro le teny, iaino le teny, fa tsy vakiana fotsiny nefa avy eo fiainanao contraire. Fantatrao ny tokony ataonao fa lalakalehanao hafa tahaka ny Jonas. Any akibony trondro ianao vao tonga saina. Ny sasany amintsika mety efa kely sisa dia le ho alatsak'Andriamanitra ao anaty rano dia efa vonona le trondro anaikitra. Any akibony trondro ianao vao tonga saina. Fona Jesosy. Fa andeha ho an'ny Niniva amin'izay a. Aiza ny Niniva anao? Aiza ho aiza ianao amin'izao? Aiza ho aiza ianao amin'izao? Inona ny zavatra nitenenin'Andriamanitra anao dia inona ny nataonao tamin'ilay izy? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Ce n'est pas qu'est-ce que tu as pensé que Dieu te demande, mais qu'est-ce que Dieu t'a réellement demandé et où en es-tu avec? Fantatritsika ve hoe inona ny zavatra nitakian'Andriamanitra tamintsika? Fantatrao ve? Tadidinao ve? Toi qui es comme Jonas, tu sais très bien que Dieu t'a demandé d'aller à Ninive, mais tu n'en fais qu'à ta tête. Parce que tu penses que Dieu est plus fou que toi et que tu dis, mais ces gens de Ninive, ils ne méritent pas le pardon. Pourquoi irais-je là-bas pour prêcher la parole? Qui es-tu pour te mettre au-dessus de Dieu et oser dire que ces gens ne méritent pas le pardon? Ce que Dieu a justifié. Qui es-tu pour les accuser? Et ce que Dieu a accusé, qui es-tu pour les protéger encore?
aiza ny lalana nanirahan'Andriamanitra anao dia aiza ianao amin'izao. Nasain'Andriamanitra anaka ny Ninive ianao, napetrany tao aminao ny teny tamin'iny andro iny, tamin'iny fotoana iny, tadidinao hatramin'ny lokony akanjonao, na voaray an'iny teny iny, ny toerana nijanonanao. Aiza ianao androany? Any Akibony Trondro ve? Sa efa mba tonga eo Niniva ihany? Misaoran'Andriamanitra. Sa lasany Tarsisy? Sa eny ambony sambo atopatopan'ny onjan-drano, tahaka an'ilay voalaza teo amin'ny 7 teo. Atopatomban'ny onjan-drano. Zao am'izay ary les Salame 107. Les psaumes 107 se divisent en 4 situations. Ce sont 4 situations d'extrême détresse. Ce sont 4 situations de gens déboussolés. Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont perdus, ils sont désespérés. Ça attaque de partout, ça frappe de partout, ils ne savent plus quoi faire. So de hainao zay olo zay. Tsy hainao tsony attaque ve ty sa épreuve. Ny akavia ohatrany épreuve-n'Andriamanitra, ny akavanana ohatrany attaque ny devoly, ny ao anoloana ohatrany brisement, ny ao aoriana ohatrany abondant. Matsiaro tena irery anao tsisy mitovy hevitra aminao tsony ny olona, tsy hainao tsony ianao na manana ny marina na manana ny diso. Hitanao hoe ty misy problème fa vaky ny sainao, tsy hitanao tsony zay solution raisiny. Ny ao tsy vita, ny ao tonga ihany tahaka ny fiainan'i Job. Mafy ane zavatra niainan'i Job. Il n'a rien demandé, tsy nangataka voany tamaina. Défi entre an'Andriamanitra sy ny devoly fa izy fotsiny mba izy ny terrain de boxe. Tsisy fotoana akory izy hitomanina ho an'ny arenany, nirodana tanatin'ny raim-pimaso, ny trano mainy, entreprise mainy, biby maty. Tonga sahady ny fahoriana. Tsisy fotoana akory izy nitomaniana tamin'ilay fahasahiranany. Fahasahiranany Job androdana ny entreprise zany hoe problème-bola. Tsy lamina akory le problème-bola dia fa tonga sahady indray fahoriana. Tsisy fotoana akory izy nitomaniana tamin'iny fahoriana iny. Dia fa tonga mivady manome tsiny mandatsa. Tsisy fotoana akory izy nirégloana amin'ny problème de couple. Tonga indray ny aretina fahabokana. Iza tamintsika no efa nandalo situation ohatran'ny Job. Raha misy mafy tsisy mafy ohatran'ny nandalovana. Ny ao tsy vita, ny ao mitomby ihany. Tsisy fotoana akory ireglena an'ity ray ity, ny ray tonga indray. Tsy tantsony izay atao. Tonga aloha ny épreuve voalohany, mbola manome voninahitra an'Andriamanitra, izy naka izy nanome voninahitra ao anazy. Tonga indray vady nanome tsiny. Ndao tsy vavaka tsony chérie. Zao ve efa mahazo atsika? Mbola tonga saina ihany izy, ianao adala ozy izy. Tonga amin'izay ny aretina, nga misy resaka vadiny tsony teo, tsy hitantsony izay atao. Tamin'ny voalohany izy nanome voninahitra an'Andriamanitra, tamin'ny fandroany izy nilaza ny vadiny fahadala. Tamin'ny fahatelony izy migogogo ny tomana an'Andriamanitra, alay vo afa mafy loatra ity. Mbola tsy nalainy, mbola tsy tapitra hatreo. Iza amintsika ireo nefa miantso fahafatesana amin'izao fotoana ianonan'ny tenin'Andriamanitra zao. Iza amintsika no ny teny voangina te ho faty azy any. Any anatin'ny fotsika lalàna tsisy mahaino afa-tsy Andriamanitra. Leo an'ity fiainana tany ity azy any. Qui d'entre vous récemment a osé dire à Dieu, j'ai envie de mourir. J'en peux plus de cette vie. Fa i Job tsisy fotoana akory ny tomanina ny te ho faty iny dia tonga indray ny aretina. Déboussolé, perdu, désorienté. Any Akibony Trondro. Qu'est-ce qu'il faut savoir quand tu es dans une situation pareille? Première chose, sache où tu es. Fantaro hoe aiza ianao. Est ve misy anao, ouest ve anao, nord ve anao, sa sud ve anao. Jereo le boussole, aiza misy anao. Rehefa vita iny dia fantaro hoe aiza ny lalaka andehanana. Comment? Jereo ty psaume 107 mizara efatra. Ny fizarana voalohany, ils erraient dans le désert, dans des chemins, dans les lieux arides, sans trouver
de ville où il puisse habiter. Il souffrait de faim et de soif. Sahirana izy. Nona izy. Reraka izy. Raha dika amin'ny version 2026, tsy manam-bola izy. Mahantra izy. Mijaly izy. Leur âme était abattue. Kivy izy. Diso fanantenana izy. Izy amintsika amin'izao mihaino izao ny diso fanantenana kivy tanteraka na ranomaso alatsaka raha tsisy tsony fa efa lany. Misentso sisa. Mihaino tenin'Andriamanitra ianao dia misentso sisa. Te hanantena ianao fa tsy mety tonga ilay fanantenana. Te iny ianao fa lasa kamo ianao tsy hitanao intsony. Tamin'ny voalohany ianao mety hoe andeha hanota arangava ny leobe endry. Fa na zany ara tsy mahataitra anao intsony. Ohatran'ny hoe lasa tsisy énergie intsony ianao anaovana an'inona, tsisy émotion intsony fa tena hoe KO reraka. Fatigue totale. Surmené spirituellement, mentalement, dans le crible. Zany reto olo reto. Ils ont faim, ils ont soif, leur âme était abattue dans leur détresse. Ils étaient dans le désert, dans les lieux arides, sans trouver de ville où ils puissent habiter. Sady tsisy sakafo izy, ny tsisy rano sotroina izy, ny tsisy trano hipetrahana izy, ny tsisy mamiratra mihitsy izay manodidina anazy. No kivy tanteraka amin'ny fiainana izy, no anaty détresse izy. Izy amintsika reto no mandalo ohatr'izany. Psaume fahafito, 7:100. Tapany voalohany. Eo amin'ny est zany ny olona ohatr'izay. Ny faharoa, ceux qui se trouvent à l'ouest, 10 hatramin'ny 9. Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il a humilié leur cœur par la souffrance. Ils trébuchaient et personne ne les secourut. Izy indray ty any amin'ny ouest aty. Ty indray le nanota ty. Nanota voafatotra, maditra, tsy azo tenenina. Milalao fahafatesana. Efa fantatra fa tsy tokony hifangaro amin'ny resaka fahafatesana. Mbola iny aho fa misangisangy amin'ny resaka fahafatesana. Mety ho physique zany, mety tena hoe fifangaroana amin'ny monde de la mort mihitsy, mety hoe zavatra hafa. Milalao fahafatesana. Tsetsatsiaritra kely. Ny fahavetavetana ara-nofo dia mitovy amin'ny filalaovana fahafatesana. La deuxième partie qui sont à l'ouest, verset 10 du psaume 107 au verset 16. C'est ceux qui rigolent avec le monde des ténèbres, le monde de la mort. Soit au sens propre, soit tout ce qui est lié au péché sexuel. C'est le monde de la mort, c'est la Bible qui le dit. Reo olona reo ndray ny se révolter. Tanareo la 10. Prisonnier de la misère et des chaînes, zany hoe addict, manana addiction, prisonnier. Inona ny zavatra managadra anao? Tsy laitra tenenina ozy izy. Ils se sont révoltés contre les paroles de Dieu. Efa tenenina foana fa izy amintsika no mahafantatra amin'ny fiainantsika hoe ty zavatra ray ty tsy mety. Efa nitenenina foantsika fa mbola eo ihany l'izy. Mbola tsy miova ihany tsika no mahaly ihany ny anio. Raha vintsika vao tonga saina. Iandrikapok'Andriamanitra ve? Il a humilié iandry ny 12 ve raha mbola tsy tonga amin'ny 12 ianao dia nidana aingana mitady solution. Mba hienoy ihany le tenin'Andriamanitra, mba hienoy ihany le teny alefan'Andriamanitra aminao. Mety amin'ny alalan'ny toriteny, mety amin'ny alalan'ny zavatra hita amin'ny masonao, mety amin'ny alalan'ny olona miteny aminao, mety amin'ny alalan'ny ianao manao méditation dia misy teny maresy lahatra anao, pitsipitsy amin'ny fanamasina moramora. Fa tsy hakianao le izy satria ianao mieritreritra hoe manana amin'ny marina. Mety tsy amin'ny fiainana ray manontolo, mety amina situation. Amin'izao fotoan'izao ianao mety tratran'izany hoe humiliation de Dieu par la souffrance. Tsy moramora ane zany. Mino fa tsika tsirairay avy ireo efa nandalo tamin'izany daholo, ary tsika tsirairay avy ireo mety misy ao anatin'izany mihitsy. Tadidio le ouest ty
Zany hoe le fahotana na tonga le izy, le tsy fiainona le avertissement n'Andriamanitra na tonga le izy, le fanampiana-tsofina amin'ny reproche atao an'Andriamanitra no mahatonga le izy. Dieu humilie ton cœur par la souffrance. Est-ce que ton cœur souffre? Et est-ce que tu sens que c'est vraiment l'humiliation venant de Dieu? Non mais brisement. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un péché quelque part. C'est une ténia, toi, ça, non ténia, ça. Mais chaîne quelque part. Inze chaîne, zay. Mais tsy fahavetavetana. Mais tsy falalovana amin'ny monde des morts. Mais tsy fantatro. Fa misy chaîne quelque part. Efa nitenen'Andriamanitra anao foana hoe ialao io. Zavatra efa niainako zany. Amataonany maro. Noho ny efa nanantokantona le 112 humilien'Andriamanitra foko amin'ny alalan'ny souffrance, dia nanomboka intense be mihitsy le avertissement, enoy tsara. Nanomboka intense be mihitsy le avertissement. Misy zavatra zany tsy sitrapon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako. Fantatro le izy hoe tsy sitrapon'Andriamanitra, fa nefa le izy mbola eo amin'ny fiainako. Mbola tsy nanapa-kevitra hiova. Tanatin'ny volana vitsivitsy ny sesy amin'izay ny avertissement an'Andriamanitra, nandefa olona izy. Olona maro no niteny, ty zavatra ty. Iny olona miteny iny tsy mahafantatra akory hoe zany zavatra resana. Mety hoe miresaka comme ça fotsiny le olona. Fa anatin'le resaka comme ça, matsiaro voatsindrona foko hoe tena za mihitsy zany teneniny zany. Misy olona tena zavady irahan'Andriamanitra mihitsiny. Tena miteny mihitsy hoe ty zavatra ataonao ty ne ka tsy mety ianao mila miova. Eny ary fa mifona. Tonga ny apitso, inona akory miova eo. Iny olona tsy hiverina hiteny aminao impito mandivotro olona isan'andro hoe ty zavatra ty ne tsy mety. Ny teny indre mandeha iny efa avy amin'Andriamanitra, efa avertissement zay. Misy situation indray lefa n'Andriamanitra indray nitoro-tena miteny aminao ty zavatra ty ne tsy mety. Tena hiova mihitsy afa za mihitsy zany. Tonga ny apitso, inona akory miova eo. Tsisy ninona afaka mandaitra aminao tsony, ils ont méprisé et se sont révoltés à la parole du Très-Haut. Inona sisa miandra azy? Humiliation. Amin'ny alalan'ny souffrance. Tonga amin'izay ary nandondona amin'izay ny humiliation tamin'ny alalan'ny souffrance, tamin'ny andro tsy napozina, tamin'ny ora tsy napozina, amin'ny fotoana tsy napozina, ary amin'ny fomba tsy napozina. Ary ny tena tsy napozina dia tsy naharitra ray andro le izy, fa mambolana maro be dia be mihitsiny. Ahoana fomba nialana tao? Nieriny tenin'Andriamanitra. Amintsika moa mbola betsaka tsy mety misy tsy mahafantatra fa misy résumeko tanaty boky zay zavatra témoignage kely nataoko tamintsika teo zay. La puissance de sa parole ny titrany. Amidy any amin'ny Amazon le izy, dia rehefa mividy anazy nareo dia any Amazon ny vola fa tsy anahy. Tsara ihany nareo mahafantatra an'izay. Anankiray ihany nefa manana azy amintsika rehetra menao dia pasteur mivady. Amin'ny maha pasteur mivady anazy amin'ny alohan'ny fiangonana azy dia izy efa manana anankiray fa tsika rehetrarehetra afaka mijery na tapentsika amin'ny Amazon ny anarako. Tsy publicité koa za fa fampianarana fotsiny ohatrany hoe témoignage ke zany hoe ahoana ny fomba nialana tao anatin'izay hoe humiliation na brisement nataon'Andriamanitra zay. Ny résumé dia zay ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Akatoko ny parenthèse. Fahatelo, la troisième partie, les fous, verset 17, les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils avaient en horreur toute nourriture et touchaient aux portes de la mort, dans leur détresse. Tovtovy amin'ilay teo ihany fa mbola pira kokoa, adala ny fiantson'Andriamanitra anazy. Zany hoe, efa fatany zao, tena hoe manao fananina mihitsy maditra. Tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, manao lohamboto. Tsika sao dia mieritreritra fa rehefa kristianina dia masina fa be dia be ny kristianina mbola manao lohamboto. Adala ny fiantson'Andriamanitra azy. Nisy fotoana nandalo tamin'izany. Ny firiatan'Andriamanitra mipetraka ihany amin'ny farany. Tsy laitra tenenina ka. Rehefa tsy laitra tenenina ianao dia voakapoka tady-dio zay. Si un avertissement ne te suffit pas, il ne te reste plus qu'un gifle pour que tu te rends compte. Et tout ça, c'est encore par amour. Raha tsy tian'Andriamanitra ianao tsy ataony an'izany fa avelany ianao ho fahiny.
izy amintsika matsiary vo zify len'Andriamanitra. Aokotsika hifoa dia ho tonga saina. Farany, any amin'ny sud, 17 Ceux qui étaient partis en mer sur leurs bateaux travaillaient sur les grandes eaux. Ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en haute mer. Mais d'un mot, il a envoyé la tempête. Saisi de vertige, ils étaient angoissés. Ils étaient saisis de vertige. Ils titubaient comme un homme ivre. Toute leur habileté était réduite à néant. Ity fanefany ity ny tena tiako resana amintsika rehefa kely sisa fotoana dia nohy tsara. Ity fanefany ity dia momba ny olona anankiray ampandalovan'Andriamanitra épreuve mafy be mihitsiny. Tsy ao anatin'ilay kategoria faharoa izy hoe nisy zavatra mamatotra. Tsy ao anatin'ilay kategoria fahatelo izy hoe manao lohamboto. Mety ao anatin'ilay kategoria voalohany izy hoe very tapidalakale mijaly. Fa le kategoria faefatra ity dia hoe mandalo épreuve patsara tsy omby vava mafy dia mafy tsy tantsony izay atao. Dia jerevina eny andininy fa efatra amby roapolo hoe hitanao izy ny herin'Andriamanitra. Ceux-là ont vu la gloire de l'Éternel. Zany hoe efa hitanao mihitsy fa mahery Andriamanitra. Mety voaingana mihitsy ianao na témoin tena mahery zao Andriamanitra zao dia androany ianao kenda ny épreuve. Dia nitsoflen'Andriamanitra ozy izy le rano mba hanonja be aminazy. Zany hoe épreuve-n'Andriamanitra mihitsy le onjany rano. Le tempête be tsy mety mijanona avy amin'Andriamanitra mihitsy io. Tsy hoe satria ianao nanota. Miaraka amin'izay mety mifangaro ataka kely, mety manaroatra koa ny devoly miataka eny, miandry anao ilatsaka fotsiny hoe tsy hanompontsony. Zay fotsiny ny tanjon'ny devoly, tsisy raha iny zay momba anao rehetrarehetra any. Ny tanjony dia hoe tsy hanompo an'Andriamanitra tsony. Rehefa iny foana anao miabandona hoe za tsy hivavaka tsony, dia bravo na resy zay ny devoly. Tant que mbola eo ianao mifikitra dia mbola tsy mandresy zany ny devoly. Ary tsy handresy zany ny devoly satria ianao zanak'Andriamanitra. Aza manaiky, ampitsony ny tratra. Tsisy hitsakitsahanao zany eto ry devoly hoe fianao ny hitsakitsahako. Aza atao vava sy conviction fotsiny fa tena ampiaro mihitsy hoe efa hitanao mihitsy hoe angoissé ianao, tsy hitanao tsony, torakovitry ny tahotra, saisi de vertige, fanina. Mety fanina mihitsy ianao amin'izao fotoana izao. Fanina fiainana. Ohatry ny olona mamo. Leur habileté était réduite à néant, zany hoe ny fahaizanao rehetrarehetra dia niraraka, tsisy tsy nampiasainao tsony izay zavatra fantatrao. Efa nampiasainao kapasité an'ny atidohanao, efa nampiasainao lohalika efa sola zavatra rehetra fantatrao momba ny résolution de problème, nampiasainao daholo zavatra spirituel là. Tu sais qu'il faut prier, tu as prié. Tu sais qu'il faut jeûner, tu as jeûné. Tu sais qu'il faut veiller, tu as veillé. Tu sais qu'il faut prêcher, tu as prêché. Mais tu es quand même dans une tempête, tu ne sais plus quoi faire. Inona solution am'ireo anankiefatra ireo? Ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel l'a délivré de leurs angoisses. Et il rendait gloire à l'Éternel. Zany hoe anankitelo. Anankiroa moa zany. Ny anjaranao dia miokoka foana miantso an'Andriamanitra mandra-patongany. Tsy mijanona mihitsy fandana foana miantso anazy fa aza atao mihitsy hoe za raha angaha tsy dia hivavaka tsony fa ohatrany tsy manjary mihitsy. Vao mahay mivavaha be. Vao mahay mianota henan'Andriamanitra be. Vao mahay ataovy hainao tsenjery io psaume 119. Ny faharoa, rehefa une fois manavitra anao Andriamanitra, nahavotany tanteraka ianao, nahavotany ampahantsy kelikely ianao, zany hoe manomboka mahita valim-bavaka ianao, na spirituel io na charnel, dia mandehana manao témoignage sy misaotra. Rendez gloire à l'Éternel. Avereno aminazy ny voninahitra fa tsy eo ianao mizesta be hoe zananao an'izao dia ohatra zao dia zananao an'izao. Humilier Andriamanitra par la souffrance. Indray ianao fa mipendipendena tsara mizesizesy teo hoe neriko ny natonga anahy ohatra zao. Dia any amin'ny conclusion amin'izay izy miteny amaranantsika azy. 33. Il change les fleuves en désert. Zany eo zany izy miteny hoe raha zavatra mahafinaritra be ny hitanao hoe vitan'Andriamanitra manova an'iny ho lasa tsisy aleha mba hahatonga sainanao. Ny contraire an'izay koa marina. Il y établit ceux qui sont affamés. 36. Il ensemence les champs. Zany hoe bénédiction an'Andriamanitra afaka araraka ny aminao koa
fa rehefa mbola désert no hitanao dia endana foana mihokoka. Rehefa araraka an'ilay bénédiction dia endana mihokoka indray fanaovana témoignage anazy hoe tena tsara ianao ry Andriamanitra dia endana manao témoignage manerana an'izao tontolo izao. Andininy fa 39, d'autres sont diminués et humiliés par l'oppression, le malheur et le tourment. Izy amintsika mandalo oppression sy malheur sy tourment. Mety humiliation an'Andriamanitra io. Anontany io zay taizany diso ry Andriamanitra. Dia mibeba, dia miverena. Dia miova. Miova. Rehefa mivavaka ianao raha fantatrao hoe mila miova dia ajanony daholo no sujet de prière hafa rehetrarehetra. Fa tenen'Andriamanitra hoe ovay aho hoe rehefa miova ianao vao afaka mivavaka amin'ireo sujet ireo zay vao hivaly mivavaka ao. Reraka ianao hivavaka ao andreo. Ireo tsy hivaly ianao tsy hiova ianao potika. Farany rehefa vita ny bénédiction an'Andriamanitra hatreo amin'ny andininy 41 dia eo izy mirésumé anazy hoe inona izy hoe ny fanetrehan'Andriamanitra sy ny fanandratan'Andriamanitra. Andininy 43 farany que celui qui est sage observe cela. Aoka ianao andinika an'izany rehetrarehetra zany. Tapitra hatreo ny toriteny, tapitra ihany koa fotoana. Aoka ianao andinika an'izany rehetrarehetra zany. Observe tout cela. Raiso psaume de poche-nao io psaume 107 io. Boussole anao. Nord, sud, est, ouest. Aiza misy ana. Inona ny ataoko zany. Avy eo mandana milomano any amin'ny Salame 119. Amaranantsika azy dia Salame 119 verset anankiroa no omeko anao. Satria zany teny teo hoe verset roa ihany no vakiantsika. Pour terminer, je vais te donner 2 versets des psaume 119, note-le bien. Verset 87. C'est pour ceux qui sont fatigués, pour le relever, pour se battre encore. Psaume 119, 87. Ils ont failli me terrasser. Iza ny saika namotika anao. Ry devoly menakavy. Sary olombelona. Ils ont failli me terrasser. Mais moi, je n'abandonne pas tes décrets. Tanareo amin'izany. Potehana izy. Dia solution. Mbola le tenin'Andriamanitra ihany. Décret an'Andriamanitra zany dia ny tenin'Andriamanitra. Any foana le solution e. Vakio tenin'Andriamanitra io, tsakoa io, enoa io. Bosesy fitoriteny ny fiainanao. Farany, andininy 95, psaume 119, verset 95. Des méchants espèrent me faire mourir, mais je suis attentif à tes instructions. Mbola tenin'Andriamanitra ihany. Eo bavahoan'ny fahafatesana aho izy. Mitady ny afaty amin'ny fahavaloko. Fa zany fikitra amin'ny teninao. Zany hoe le fifikirana amin'ny tenin'Andriamanitra foana zany no refuge io foana ny solution tsisy akoatran'io. Feno izy ao anaty psaume 119 ao alphabet 176 isa. Misy valo avy. Isaky ny alphabet hébreu. Mazava tsara. Vavaka tsika raha. Amarana ny tenin'Andriamanitra. J'espère que c'est clair. On va prier pour terminer. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as donné encore de partager ta parole. Merci pour tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Je demande à ton Esprit Saint de nous fortifier, de nous rappeler tout ce qu'on a appris, pour qu'on puisse pratiquer tout ce qu'on a entendu, pour qu'on puisse se réveiller, voir ce que tu veux nous montrer, pour qu'on puisse changer tout ce qui doit changer dans notre vie. Pour que un jour, quand tu reviendras du ciel, tu ne nous oublies pas et tu nous diras, entre dans la joie de ton Maître. Au nom de Jésus, je prie, que ton sang nous protège, Jésus. Amen. Tain'i Jesosy daholo misaotra rehetrarehetra. Asoroko ny Zoom dia miverina tsy amin'ny Messenger amin'izay tsika dia atolotra antsika ny fitenenana raha misy teny sinon dia amena be miray tain'i Jesosy daholo.